Tsinjony ara-tsosialin'ny mponina ny orinasa Ambatovy ka nanolotra fanafody adina amin'ny aretina pesta ho an'ny tanànan'ny Moramanga, ny tanànan'ny Moramanga tokoa izay nahitana olona maty amin'izany aretina pesta izany farandeo. Fanafody entina edina amin'ny aretina pesta natolotry ny orinasa Ambatovy ireo tompon'andraikitra ny fahasalamana tao Moramanga androany. Ireto fanafody ireto dia ahafana mitsaha-bolona aman'arivony mba fanazavana voaray ary anjihany voalohany amin'ny fanampiana entin'ny orinasa mitrandraka nikel sy cobalt Ambatovy izao hetsika izao. Ny antso tokoa zahay tamin'ny Ambatovy dia nanoina zareo ary nanome izay voatsirambin'ny tanana, nanome fanafody, ao ny fanafody ny Perfalgan, ny Doliprane sy paracétamol, Cotrima comprimé sy Cotrima sirop. Eo ihany koa le fitaovana hoentina mijery le fako zany ny azo tamin'ny maraina ihany teo, eo ny brouette, eo le bac à ordure, ny angady sy forsa sy ireo maro tsy voatanisa zany. Raha ny zava-nitranga tao Moramanga nefa no ambara dia nisy tokoa ireo olona izay maty pesta. Hatreto dia voafeny ny fiparitahan'ny valana rentina. Manazava ny tompon'andraikitra ny fahasalamana eny toerana. Tamin'ny alatsinainy teo moa zany dia nisy ny marary enina niditra tao amin'ny CHRD Moramanga. Tamin'ny voalohany tsy fantatra marina inona le soratra aretina. Natao moa ny fitiliana nafantarana hoe pesta izy ary pesta pulmonaire. Niezaky ny nanao izay hafa ny mpitsabo tao amin'ny CHRD nefa moa ny maraina alina latsinainy foatalata zany dia maty ny 4. Amintsika miresaka zao zany 12 zany nisan'ireo olona voan'io aretina io ary amin'ireo olona 12 ireo dia ny 4 ny maty. Ny 4 kosa zao izay mbola ao amin'ny hôpitaly dia efa eo andala pasitranana. Hatramin'ny maly ka hatramintsika miresaka zao dia tsy nisy tsony zany ny kavaovao. Eto izay dia misaotra an'ireo nanampy tansoroka rehetra ary anatin'izany ny orinasa Ambatovy izay tsy voasambina akory zao fiaraha-miasa teo amin'ny sehatry ny fahasalamana, natany amin'ny hôpitaly zany, nataty amin'ny CSB ny SST dia mankasitraka izay vita izay fa tonga amin'ilay fitenenana hoe trano antsimbo sy avaratra izay tsy malenoko elofana dia mbola mamerina izay fisaorana izay. Hoentina manongotra ity areti-mandoza ity dia anatotosa hetsika fanentanana momba ny fisorohana ny aretina pesta ihany koa ny orinasa Ambatovy. Eo amin'ny lafiny fanajana ny fahadiovana sy ny fanongodana voalavo no anaovany ny hetsika fanentanana. Hatreto ny fotoanantsika tokony lasa tokoa vavy tamin'ity takariva ity tao anatin'izay fotoana ny fampitam-baovao izay dia manome fotoana ho anao amin'ny andro manaraka indray mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'izay indray ary veloma tompoko.